freedom sy avy amin'ny mpanohitra satria io moa efa foto-kevitra sy fomba fiasanay zany hoe mba metraka mangarahara rehefa misy fivoriana ny mpanolotsaina tanàna tahaka izao ka misy zavatra manahirana izay antsonay ny vahoaka mba ho vavolombelona témoin ny zavatra misy tamin'ny tsy andro androany ity izay andro farany zany ao anatin'le fivorianay session extraordinaire nandiniana ny compte administratif 4.4 sy ny budget additionnel taona 5.4 ka le zava-nisy tao zany androany izahay zay zany ny ordre du jour misy ny ordre du jour ara-dalàna zany dia hoe compte administratif 2014 sy budget additionnel 2015 akory nefa ny agaganay tamin'ny tsy marainay ity fa rehefa tonga ivory zany izahay dia nisy ohatrany teny midina vany zany hoe handinika mikasika na tatitra zany nataony vomiera amsana ny fototra fisasana ny commission infrastructure dia tao anatiny zany misy fanapahan-kevitra izay nambarany zareo azavaiko anareo hoe nisy délibération voalaza fa noraisin'ny conseil municipal tamin'ny taona 2014 dia io délibération io zany milaza hoe ny trano na ny tany commune zany efa ratsy na efa simba ka ipetrahan'ny piasa zany dia azo atao fifampivarotana amin'ireo piasa ireo zany na fampivarotana ataontsika hoe vente directe na vente location na bail amphithéotique ihany koa zay ny ao anatin'io délibération niraisina tamin'ny 2012 io dia angatahany fitondrana commune amin'izao fotoana izao zany ny exécutif amin'izao fotoana izao ho foanana io délibération io zahay tsy mandaa hoe ho foanana le izy na tsy ho foanana ihany koa fa nangataka zany izahay hoe mba tokony omena fotoana izahay satria le izy resaka lalàna délibération nisy tany aloha foanany conseil municipal amin'izao fotoana izao na tiana nasiana zahay zany zahay sy madame Ravolomanana moa samy ao anatin'ny commission juridique bonne gouvernance et anticorruption lutte contre la corruption dia nangataka izahay zany hoe aza atao amehany io zavatra io ny antony dia tsotra raha voafoanana manko io délibération io dia tadidio fa piasa Amanarivo ny eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra zany mety hoe ny andalambe raha pito satria hoe sorona ao anatin'le trano nipetrahany misy impact social zany io resaka fanafoanana le délibération io misy impact mazava hoazy juridique ihany koa satria efa décision ny conseil municipal tany aloha dia hofoanany conseil municipal aty aoriana mazava hoazy fa manahirany zany ary ny fahatelo manarakarak'izay tsy ny ekenay dia hoe ohatrany atao ankamehany ohatrany misy finiavana anao valifaty zany hoe zay zao ny tonga eo dia miala daholo ny teo aloha zay zany tsy azona ekeny nangataka izahay zany hoe aemory amin'ny fotoana manaraka no fandiniana ny délibération io fa aza tonga dia atao androany dia tonga dia atao ohatrany tervaimanta hoe lanio le izy dia tonga dia nylaniana androany mampalahelo moa fa raha voaresaka ohatrany io zany dia atao amin'ny vote zany atao amin'ny fandatsangatanana dia mazava hoazy fa mandresy ry zareo dia ny olanay zany amin'izao fotoana izao ary tsy te iraitsikomakomba amin'izay izahay na tonga anay ampiantso anareo mpanao gazety dia hoe raha mpito sy afaka pito zany satria exécutoire avy hatrany ny fanapahan-kevitra no raisiny tato anatin'ny conseil municipal io eny an-dalambe zany ireo olona narivon'ireo satria rehefa tranony commune zany eny anala mahitsy eny avaradosiny sisy zay efa misy vente location na ataontsika hoe bay fifanarana maritra zany fanaovana amin'ireo piasa mipetraka ao dia raha mpitso roahana daholo ireo ny mahatonga anay miteny hoe ohatrany misy esprit de vengeance na ohatrany misy finiavana malifaty ao anatin'ilay izy dia tsotra satria ohatrany hoe tonga zany le tompony andraikitra amin'izao fotoana izao dia tsy manana trano hipetrahana ny directeur zay ho tendrena na sanatria hoe zay ekipakipany nantoky eo amin'ny fitantanana tanàna amin'izao fotoana izao dia miala daholo le teo aloha fa zay hipetraka ohatrany hoe sanatria mirangorango zany satria noana vany sy ny sisa zay le tianay toerina ao anatin'ilay izy nangataka izahay hoe maninona ny commission juridique ny tsy tafiditra tao anatin'ny fanaovana fanadiadiana zay mangataka ho tafiditra ao anatiny satria be dia be ny impact ny décision io raha foanana ny impact ny délibération io raha foanana tsy nahazo rariny moa izahay zay no mahatonga anay antso anareo mpanao gazety hoe antsonay anareo ho vavolombelona fa misy tranga izay fantatray fa ho loza mananontany raha mipitso afaka pitso nefa notapahana tato anatin'ny filan-kevitry ny tanàna miala izahay na ny mpanohitra na izay ao anatin'ny freedom fa tsy tompona andraikitra amin'izany fanapahan-kevitra izany indrindra no fetraika an'izay rehefa avy eo ary nangataka hoe tokony mba hanana fotoana omena fotoana andiniana izany tsy nomena nefa izahay miala zany zay manasa tanana ary maka anareo vahoaka n'Antananarivo ho vavolombelona zany ya ny anahy dia tsotra be fotsiny amam-panohitra tsara patsahivina fa za dia manohitra ny team fomba fiasany ny fomba fitantanany efa nitatsika sy ny ainatsika teto amin'ny firenena
manohitra ary teriko tanteraka mihitsy ny fomba fiasa ato anatin'ny conseil municipal miady izahay ary io efa nambara tamin'ny mponina Antananarivo izay nifidy nareo fidipolo isan-jato sy nifidy fa tsy avitan'in'inona izay fa tokotokana tsy mahazo ao ary resy amin'ny isa fa tsy resy mihitsy amin'ny hevitra ary izay nijoroana nizatra mitranga dia manjaka zao araky nitatsika ny jadony maronisa izany hoe mandeha ny ady hevitra misy ihany reo mpanolotsaina ny tanàna avy any amin'ny Antokotima resy lahatra satria rehefa miady hevitra aminay tao anatin'ny commission juridique ohatra dia marinaiky mihitsy ry zareo hoe tena ho apetrakintsika le mangarahara ataontsika tsirotorotona tsy ho traitentsika au cas par cas ny raharahany tanàna raha resaka bonne gouvernance sy lutte contre la corruption zany ary indrindrindra tsy tokony hanana endrika valifaty ny zavatra atao amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo kanefany tratra ny jadona avy any ambony izy tratra ny tery mena ambany mena mandray baiko dia izay milaza tsara hoe izay ny mahasamihafa n'ity mpanolotsaina ny tanàna ity amin'ny anteny mera-pirenena ato misy mpanohitra déclaré misy ny freedom manana ny liberté ny ao anatin'ny ady hevitra atao sy ny fandraisana fanapa-kevitra indraindray mety tsy mitovy ny hevitray fa ny amin'ity androany ity dia tena miray feu zay zahay dia manohitra ny fomba fiasa ao anatin'ny rotoroto tery vaimanta sy ny jadona izay mety hiteraka zavatra lehibe mihitsy amin'ny fitantanana ty tanàna Antananarivo ity eto dia marianay délibération na conseil municipal io dia izay conseil municipal zany tsy avela makafaka na diady hijery fotony hoe inona marina le tena antony nahatonga ny délibération io dia tereny zay androany anafoana an'le délibération zay tsy milaza hoe tsy foanana io na hoe tokony tazomina io zay dia milaza mazava tsara hoe tanàna no arenina vahoaka no tantanana mponina ary mpiasa ny tanàna Antananarivo ny voakasika eo anatin'izany indrindrindra dia mila fandinihana zany mila jerena tsara fa tsy ataoko atrano atrano ao tsy atao konokonony zareo samy zareo ao ka eo amin'le fomba fiasa zany dia asiko fanamarena sy tsindro manokana zany fomba fanao politika zany le ilainy vaina sy toerinay ampitantanana ty tanàna Antananarivo ity ka miantso manamafy fotsiny any tenin'ny madame Rakotondrazafy teo miantso ny mponina Antananarivo zay vavolombelona fa ny jadony maronisa zany zao no manapa-kevitra amin'ny fitantanana ny tanàna ary mitodika manokana ampiasana tanàna Antananarivo hitanay le dossier no entina atao le délibération voakasika anareo mpiasa zay vony ny fampiresaka aminareo ary zay mbola mangataka ary miady fa tsy hijanona amin'izao io ny antony dia satria misy fiatraikany amin'ny fiainan'le mponina Antananarivo indrindra fa isika mpiasa ny tanàna Antananarivo manakaroatra zany miteny raha sitrakareo azafady indrindra satria izay moa efa nifanarahana hoe izay anao mangarahara zany ao anatin'le fivoriana omaly izay nandinika ny hoe budget additionnel zany izay ambombola zany ataontsika hoe nisy ambombola recette extraordinaire niditra hatrany amin'ny 895 millions d'ariary tamin'ny izy io zany ohatrany subvention na fanampiana avy any amin'ny fanjakana voibe avy amin'ny ministère ny aménagement sy ny ministère ny projet présidentiel sy ny équipement zany hoe ny mepata zany dia io vola io zany ampidirina ao anatin'ny sorabolan'ny commune zany raha ny tokony ho izy zany ary zay no mahatonga anay ohatrany hoe midénoncena mamaky mpantsinana fa misy ampitaka ihany zany tia natao aminay ao anatin'le mpanolotsaina ny tanàna ry zareo tiako Madagasikara no manaiky validéany zany satria moa ry zareo zay baikony avy any ambony dia manangatana izy tsy afaka manadiady fa izahay kosa mpanolotsaina anay nijoro izahay tsy hanao karazana figuration fotsiny atao anatin'ity tanàna ity dia mahita fa misy zavatra tena natao ankapitaka mihitsy ao anatin'le izy 3 andro 3 andro androany nivorianay dia raha ny tokony ho izy zany nizaraina taminay ny dossier na ny antota taratasy rehetra ivorianay dia efa ohatran'io ny tamin'ny voalohany dia mbola ohatran'io ihany omaly ariva izahay vao nizaraina antota taratasy milaza manao hoe note de présentation mikasika an'ity fivoriana ity fivoriana zany efa nanomboka tamin'ny alarobia alakamisy dia alakamisy arivo zahay vao nizaraina antota taratasy milaza hoe ny budget additionnel zay hodinihana dia natao indrindra ohatrany hoe fanovana zany rectificatif ny fitantanana ny tetibola ilaina ho izy na indispensable taoriana ny nandanina ny organigramme vaovao zany hoe eo zany ny olanay rehefa nanontany nefa izay ny adefitra nandritra ny 2 andro dia nitenena taminay hoe io vola io ange soratana ao anatin'ny sorabolan'ny commune fotsiny ohatrany hoe écriture budgétaire fotsiny zany fa io vola io efa lany
efa lany ary zay tsy lany aza dia efa engagé zany hoe efa fantatra fanaovana asa samihafa zany zay nametraka hoe raha misy budget additionnel zany vola fanampiny zany avy any amin'ny fanjakana foibe inona moa no tena maika eto amin'ny tanàn'Antananarivo avy ny orana miakatra ny rano zany hoe hitondra trano io tokony asiana travaux d'urgence maika ahafahana mamahana zay problème zay akory anefa ny agaganay satria le vola nasaina tadiavina ho nolaninay tao anatin'ny conseil municipal zany hoe budget additionnel vola efa lany efa nampiasaina ary zay ambony azy efa engagé amina zavatra samihafa dia mazava ho azy zay tsy afaka cautionné an'izany ny mpanohitra moa dia tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana fa zahay nanao vote blanc zany hoe tsy nanaiky izahay zany an'io trangan-javatra io satria aminay famitahana mivandravandra le izy indrindra raha teo ny tena manahirana anay ao anatin'le izy dia ohatrany hoe hatramin'izao nambara izahay tamin'ny fivorianay voalohany maika be le organigramme ka tsy maintsy lanina tsy nomenana dia ray andro akory ary izahay andinika mikasika ny organigramme io fa tonga dia laniny maro anisa le izy tsy nisy adihevitra akory ny agaganay amin'izao fotoan'izao efa ho ray volana tsy aoriana zany na 3 herinandro tsy aoriana mbola tsy mipetraka ihany le rafitra takiny le organigramme izany hoe nasaina nanao zavatra maikamaika zany izahay rehefa avy eo tsy hitanay le rafitra akory ny agaganay koa amin'izao fotoan'izao le tompona andraikitra miasa ao an exécutif ny fampiresaka taminay dia mbola le directeur tany aloha daholo tsy ao anaty le organigramme vaovao nefa n'izay ny terena andany aingana le organigramme nefa le budget lazaina fa nolaninay omaly ihany koa budget additionnel omaly lazaina fa ilainy le organigramme vaovao misy impératif zany takiny organigramme vaovao misy confusion zany inina petraka zany manjavozavo hoe eo anivo le fitantanana an'le commune aminay fanaininy zany ary zay le fanaininy zay ohatrany hoe amitahana an'le mpanolotsaina ny tanàna zany kanefa ny zareo maro anisa tsy afaka miteny tsy afaka mivolana fa feo an'ny lehibe na la voix de son maître zay le tianay dénoncer na tianay vakina ampantsirana aminareo tsy zay topoko le tokony fomba fiasa apetraka eto anivo ny tanàna na Antananarivo azafady fantsintiny za tsy cautionné an'le voté non azafady voté non satria za niteny hatrany am-piandohana resaka bonne gouvernance sy lutte contre la corruption vandravandra ao anatin'le organigramme dia nametraka fanontaniana tamin'le be ny tanàna hoe inona aiza ao anatin'ity organigramme ity no ampiaratsika an'izany satria tsy hitako ato za tsy nivoté blanc tamin'ny organigramme ao amin'ny fivorianay mbola tsy tapitra zao aux emplois de la commune ny resaka ao